mba tsy ho zaza intsony isika ka ilangilana sy ampitam-bolembolen'andrivotry ny fampianarana samihafa rehetra amin'izay petsy ataon'ny olona sy ny fitaka hitondrana amin'ny fahadisoana fa mba hanaraka ny marina amin'ny fitiavana ka hitoma amin'ny zavatra rehetra ho amin'izay loha dia i Kristy. Efesianina 4:4-11 sy ny 15. Ao anatin'ny vanim-potoana mahabetsaka ny fizahan-toetra amin'ny lafiny maro isika ankehitriny. Vanim-potoana izay mahatonga ny faharomotan'ny Satana hiakatra hatrany amin'ny faratampony ary amin'ny alalan'ny fandinihitsika ny tenin'Andriamanitra no fomba iasan'ny Satana mba hanakonana ny fahamarinan'Andriamanitra tsy ho hita eo amintsika. Takian'Andriamanitra amin'ny olon'ny rehetra ny fahaiza-manao izay nomen'Andriamanitra antsika ka tokony ampitomboina araka sy azo atao mihitsy ny tanjaka sy ny fahamendrena ara-panahy, ara-tsaina. Raha ohatra ka avela ho feno, raha avelantsika ho feno ho zavatra tsy misy dikany sy ny fiahinana izao fiainana izao ny saintsika dia tonga hosa ara-panahy isika ary ho lasa zava-poana sy tsy ampy hery-am-panahy. Misy zavatra anankiroa zany tokony ho tandremana tsara. Dia ny voalohany dia izao, lasa voabahan'ny fiainana izao tontolo izao sy ny fiainana izao tontolo izao. Ary ny faharoa dia hanao maivamaivana ny fianarana sy ny fandiniana ny tenin'Andriamanitra. Ireo dia fomba mahomby ampiasain'ny Satana mba hahatonga antsika hiena eo amin'ny fitiavana ara-panahy, fitiavana an'Andriamanitra, indrindra ny fanokanana amin'ny fotoana hamakiana ny tenin'Andriamanitra. Ny rotoroto hoy ny fiteny, maro aminareo no mahay azy. Ny rotoroto dia tsy hoe fitaovana ampiasain'ny devoly fa tena devoly. Ary izao vanim-potoana farany iainantsika izao no tena mahabe ny rotoroto ao amin'ny fitadiavana ny rehaka momba an'izao tontolo, tena mihazakazaka mihitsy ny atao hoe materialista amin'ny fiainantsika ankehitriny. Eo anoloantsika ary ny andro fizahan-toetra ny fanahintsika ary tsy hahajoro amin'izany fizahan-toetra izany ireo malemy finoana. Azo antoka izany fa ireo malemy finoana dia tsy mahajoro amin'ny fotoanan'ny fizahan-toetra. Ahoana moa ny atao hoe malemy finoana? Ny finoana avy amin'ny toriteny ary ny toriteny avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Ka ireo olona malemy finoana zany dia ireo olona manao tsirampina ny fianarana ny tenin'Andriamanitra. Tokony hodiniantsika ampitandremana ny fahamarinana rehetra sy lehibe ao anatin'ny Baiboly ary dia ilaintsika any aoriana any manko ireo fahamarinana ireo. Isy fotoana izay tsy ahafahantsika mitondra ny Baiboly, ny tenin'Andriamanitra intsony. Izao ny fotoana hianarana tsianjery, andalinana ny fahamarinana ao amin'ny Baiboly. Amin'izay rehefa tonga ny fotoana tena fizahan-toetra, tsy maintsy ho ary, tsy maintsy tsy azo atao intsony ny mitondra ny Baiboly dia ho voatahiry ao an-tsaintsika ireo fahamarinana rehetra. Ilaintsika ny aoriana izany fahamarinana izany ary tsy any aoriana fotsiny fa dia ny ankehitriny dia efa ilaintsika izany. Malemy finoana ny olona tsy mazoto mitandrina mamaky ny tenin'Andriamanitra. Aoka ary isika hifantoka kokoa eo amin'ny zavatra ara-panahy, ampihena ny fahalianantsika amin'ny zavatry ny tany. Tandremo sao dia milona be loatra amin'ny zavatry ny tany. Be dia be zany ireo pirofo hamantarana fa tavela eo amin'ny zavatry ny tany ianao. Ny olona anankiray be dia be ny pirofo ary mety hoe tonga any am-piangonana ihany, mety hoe manana Baiboly, mety hoe mahay mivavaka, mety hoe mahay mitory teny, mety hoe mahay mitory filazantsara, vokatry nefa fahazarana mihodina fa amin'ny ankapobeny dia tavela eo amin'ny zavatry ny tany. Tandremana arak'izay tokony izy. Takiana ary, takiana eo amin'ireo kristianina ny azoto andinika ny soratra masina, hamaky azy himbetsaka ary ampiditra ao am-po ireo fahamarinana ny tenin'Andriamanitra. Takiana, inona moa ilay hoe takiana? Zo mihitsy zany izy io, droit ho an'ny kristianina rehetra mamaky ny tenin'Andriamanitra, ampidirina ao am-po, mampidi-doza ny ain'ny kristianina ny toetrany sy ny finiavany tsy te hahalala ny amin'izany zavatra izany. Mampidi-doza ny fanaovana tsirambina ny amin'ny tenin'Andriamanitra. Ry namana,
isaky ny fotoam-pivoriam-bavaka ka iandiniana ny tenin'Andriamanitra, tonga avy ianao. Tandindomondoza ny fiainanao raha manao atsirambina andreny. Ekena fa rotoroto sarotra ny fiainana mihazakazaka, fa ny olona manana faniriana ny amin'ny fiainana mandrakizay fanjakan'Andriamanitra dia ho lohalarana eo amin'ny mandrakariva ny andinika isan'andro ny tenin'Andriamanitra. Raisina antsoan-kevitra ary androany, ny omana hiatrika fizan-toetra. Ahoana ny fiomanana? Fandiniana ny tenin'Andriamanitra isan'andro isan'andro. Ampiaro, tanterao fa asoantsika izany hivavaka isika. Ry Tompo tsara mankasitraka anao izay no niafatra sarobidy fiomenao anay. Miatrika fizan-toetra mahamay, indrindra fizan-toetra ny finoana izay tsiraray avy. Indraindray dia manao mosalahy, manao kamo, manao ambanin-javatra ny fianarana ny teninao, hifonana izany Jesosy eo. Ary matetika dia resy ny fakapanahy izay. Indraindray dia manao atsirambina ny zava-panahy sy ny fiaraha-mivavaka. Ilaina nefa izany amin'izao andro farany izao. Omeo hery ary manomboka amin'izao fotoana iarahana izao, mba hitombo ny fitiavana mianatra ny teninao, hitombo ny finoana avy amin'ny toroteny ary ny toroteny avy amin'ny teninao. Atanjaka izay ka ninina fakapanahy fizan-toetra dia tsy misy atakalonay afa-tsy ny fiarahana aminao. Amin'ny anaranao Jesosy Tompo. Amen.